dia lasa Elisa. Rehefa lasa Elisa dia inona ny zavatra mitranga? Nentin'Andriamanitra izy Eli dia niverina kosa Elisa. Talohany io dia izao zavatra mitranga hoe tonga teo amin'ny ranon'ny Jordana izy dia nalainy Eli ozy izy le kapote dia velesiny rano dia nisaraka ny rano. Dia rehefa nisaraka ny rano dia nandeha tany maina izy roa lahy Epita. Niverina efa nikatona le rano. Dia ozy izy ray Eli rehefa nentiny le akanjon'ny Elisa teo izy nitesta amin'izay hoe voaraiko ve le anjarandroa sa tsy voaraiko. Dia nivelesiny rano nisaraka indray ny rano. Teo amin'izay le mpanakora rehetra voagaga hoe tanareo tonga dia le 10 lananakora no nitsena azy. Tena lasan'ny Elisa ozy izy ny fanahany Eli. Teo zany zareo vao tonga saina hoe tena Elisa ny nandimby azy. Dia niverina izy dia rehefa nitranga ny tonga teo izy dia nisaraka koa ny rano dia niverina izy nandeha tany maina. Dia jerenareo vao tonga Elisa teny Apita dia nekoaka le 10 lahy teo anatrehany. Aleloia. Ohatr'izay mihitsy anie le zavatra mitranga. Amin'ny fotoana rehefa vitanao ny mampangina, amin'ny fiverenana amin'izay ianao rehefa aveo le nampangina le kitaba nanakivy ianao iny renray ny nampirisika anao. Tena mombanao Andriamanitra, tena miaraka aminao Andriamanitra. Ohatr'izany ny sary, ohatr'izany ny zavatra tian'Andriamanitra isehoany eo amin'ny fiainantsika. Rehefa vitantsika maîtriser ny zavatra rehetra. Jerenareo ty. Raha tonga tao anatin'ny fahatezerana ohatra Elisa tamin'ireo mpanakivy azy ireo tsy tonga tany amin'ny tanjony izy. Tsy azo le anjarandroa. Izany hoe nisy toetra tafapetraka tao anatiny tao. Nisy toetra maro toerana tsara tao nafahany ho tonga tany amin'le tanjony. Niverina izy ozy izy dia tonga le 10 lahy dia nekoaka teo anatrehany hoe tena miaraka aminao Jehova. Amen. Ohatr'izay le zavatra mitranga. Aleloia. Aza matahotra ianao fa manana fanantenana fa zao misy ny fotoana mety anakorananao fa misy koa ny fotoana iverenan'ny olona dia hiteny hoe tena miaraka aminao Jesosy. Amen. Ary zao mba tena hitanareo tantaraiko anareo dia zao misy fotoana tratrana ohatran'ny hoe fanakiviana sy fanakorana ohatr'izany. Dia io le teneniko hoe tsy lavitra. Olona akaiky ianao prêt à pour. Dia avy ny olona dia zao ny ataon'ny olona. Nareo tia mivavaka tia excuse fotsiny. Excuse fotsiny mody mandeha mivavaka isanandro nareo mandeha mivavaka. Fa ny ao ambadika io ka miasa nareo. Dia mangina ianao aloha zany manao marenina. Dia tsy hovako aloha izay tenenin'ny olona fa ianao mahafantatra hoe fantatro. Ty lalana izorako ty dia fantatro ny tsy maintsy efarany ty. Rehefa mandeha amin'ny fotoana dia ino? Leo ihany le mpanakivy, izy indray leo. Satria ianao fantatra fa tsy hijanona mihitsy. Fa rehefa tonga amin'izay izy mijery ianao dia gaga. Dia teneniko anareo ohatr'izay mihitsy le zavatra nitranga. Gaga amin'izay le olona. Nareo rangaha tena fantatra efa tahian'Andriamanitra nareo. Dia inona ny tenenina? Nareo ne nahatory fotsiny raha fa tsy asinareo dia fantatra ho tahian'Andriamanitra nareo. Azana. Zay tsy maintsy misasatra be, miarotory, mifomaraina, mirotoroto atsy, mirotoroto ary. Fa nareo nahatory raha fantatra efa tahian'Andriamanitra foana nareo. Dia amen ozy izy tsika. Hitanao le izy hoe zay mihitsy le izy. Le mpanakoranao iny ihany no avy rehefa aveo dia iny indray ny ampirisika anao. Hoe mandehana lavitra. Fa zao tsy mahazo marary fo rehefa tonga mpanakora. Satria eo mantsy matetika mararaka antsika eo. Rehefa tonga le fanakiviana maro samihafa dia eo ianao marina tokoa zany. Andao rangaha ataony ralentir kely aloha ty fanompony ity dia andao aloha mba ndraindray ihany. Dia latsaka ianao rehefa aveo fa tadidio fa zao. Nareo ve tsy mba mandinika zao? Amin'ny mazava-panahin'le ohatran'ny hoe famonjenao ohatra hoe sekoly ohatr'izao. Mba manandramana hoe tsy mandeha herinandro. Fa mafy ho anao ny tadiky renao iverenany eto aorianany iny. Saiko nareo rehefa nandinika zany.
indray mandeha fotsiny ianao tsy toka fa tady dio fa isaky ny tonga iny ataontsika hoe zoma tsy toka zoma ray ianao fa toka amin'ny zoma heriny misy excuse misy zavatra manakana anao tsy hahafahanao tonga eo tokatray manaraka ny mbola misy zavatra hafa misisika dia tsy ho afaka mihitsy ianao zay matokany hoe ny rythme efa niraisinao aza mamotsitra zany hatramin'ny farany amen aza mampihena zany mihitsy ny vitesinao miaraka amin'Andriamanitra zay no natonga ny Elisa tonga dia zao mihitsy ny nataony Elisa za tsy miala aminao zany ampara-pialanao eto ambonin'ny tany fa na ho faty azy ianao dia ho arahako tsy nihena mihitsy ny rythme nanarahana fa nandroso foana izy verina izy niala avy teo Jordan tonga tao Jeriko dia jerenareo amin'izay verina izy niaraka tamin'ny onction double portion zany hoe ny avy roa eny noho ny onction nananany Eli nentina dia rehefa tonga tao Jeriko izy dia tonga ny olona rehetra hoe why ino ny solo mpaminany fa indray mpaminany dia tsy haiko na ny testa koa ve le olona hoe tena mpaminany marina ve ty lehilahy ty sa ino satria vao tonga dia inona ny nataondry zareo laza zareo nanaraka nanentsika ny Elisa dia zao no nataony eo amin'ny toko faharoa mpanjaka faharoa toko faharoa ny andininy fa 7:10 dia zao no teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy ny mponina natao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa masiny ianao indro tsara toerany ty tanàny ty tompoko araka izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavanonanaka dia hoy izy hitotray lovia vaovao ka asio sira ao anatiny dia nentiny tany aminy izany ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy dia nanipy sira tao ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova efa nahatsara ity rano ity aho tsisy fahafatesana na tsy fahavanonananaka intsony iseho eto ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa verina izy niaraka tamin'ny mirakla niditra tao Jeriko dia ozy izy ny olona hoe tena ty tanàna ity tena tanàna maty ny rano tena tsy azo sotroina tsy mahavokatra ny tany veriny Elisa dia tsotra be ny nataony totray vilia vaovao dia totray sira dia narotsany tao anaty rano dia nivadika ho tsara ny rano tapitra araka ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy hoe tsisy fahafatesana tsy fahavanonananaka intsony iseho eto ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa nisy tantarana tsy fahavokarany teo Jeriko fa rehefa tonga Elisa ny verina dia ny faranan'Andriamanitra teo ilay tantara tsy fahavokarana ohatr'izay mihitsy le zavatra ataon'Andriamanitra le zavatra tsy mety mitrango ao amin'ny fiainantsika mitady solution ianao atao daholo ny rehetrarehetra fa tsy mety mamokatra mihitsy ny fotoana iray hitsanganan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay olona izay dia izay ny atao hoe fahataperany tsy fahavanonananaka ny famombana sy ny zavatra rehetra tsy nahomby eo amin'ny fiainan'izany olona izany ary zany ny zavatra tian'Andriamanitra isehoana eo amin'ny fiainantsika fandaony io jerentsika hoe fa nanino ny tanàna io nanao an'izany atsika ve tantara tamin'ny fotoan'andro ny rehefa tonga Josoa dia rehefa niditra teo amin'ny tanàna ny Jeriko dia trasony jerentsika ilay tenin'Andriamanitra Josoa toko fahaenina Josoa toko fahaenina dia ny andininy fahaenina amby 20 dia rasy jerentsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana io rehefa avy nandrava ny tanàna ny Jeriko Josoa sy ny Israely dia rehefa rava ny tanàna dia nitsangana amin'izay Josoa tamin'ny fotoana io Josoa toko fahaenina ka ny andininy fahaenina amby 20 dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza fanozona ny Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe ho voahoziny eo an-dratrehan'i Jehova izay olona mitsangana manorina ity tanàna ny Jeriko ity indray ny ain'ny lamatoany no saziny ny anorenany ny fanambaniny ary ny ainy ny faralahany
no sazany ny ananganany ny vavahadiny. Zany hoe rehefa tonga teo zany Josoa dia nanozina le tanàna hoe ty tanàna ty tsy ahorona mandrakizay fa niza manorina nyty tanàna ty. Dia ny lamatoana ozy izy no sorona sy ny faralahany. Dia jerenareo fa tanteraka tenin'Andriamanitra io. Mpanjaka voalohany 9:40. Dia tena arabaky teny mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany 9:40 teny 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro ny Ahaba nandrena ny ela Betelita ny Jeriko, ny ainy Abirama lamatoany ny sazany nandrenany ny fanambaniny, ary ny ainy Segoba faralahany ny sazany nananganany ny vavahadiny, araka ny tenin'i Jehova izay nampilazainy any Josoa zanaky Nona. Zany tanteraka le izy taty aoriana be taty amin'ny andro ny Ahaba mpanjaka dia nisy ny verina nanorina le tanànan'ny Jeriko. Dia arabaky telo le tenin'Andriamanitra hoe natao sorona teo ny lamatoany sy ny faralahany. Fa zao le zavatra nitranga nozony Josoa le tanàna hoe ty tanàna ty tsy mahavokatra intsony. Fa tonga Elisa namarana le tantara mpanozonana netiny Josoa. Hitanao amin'izay ny sarobidiny hoe misy mpanompon'Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainanao dia mikototra anao, sarobidy be. Satria zao misy tantara tany aloha tany tsy fantatrao izay nitrangana. Hitanao le olona nonina tao Jeriko tamin'ity andro ity zao tsy nafantatra an'izany hoe ty tanàna ty ny ka voaozina tamin'izany andro zany. Fa ny zavatra nitranga sofa teo le mpanompon'Andriamanitra dia nitsanga ny Elisa dia namarana le tantaram-panozonana tamin'ny andron'ny Josoa. Aleloia. Raha tsy teo zany Elisa fa inona ny zavatra nitranga? Jerenareo, raha ohatra zany Elisa ka kivy teny an-dalana no ny fanakiviana nataon'ny zanaky ny mpaminana dia tezitra dia verin-dalana tsy nahazo ny double portion, mbola nitoetra tao amin'ny fanozonana ny Jeriko. Fa noho Elisa nijoro hatramin'ny farany dia tanteraka ny fanafahana n'le tanàna. Aleloia. Zay mahatonga antsika hoe hitanao amin'izay ianao plus ianao mandroso miaraka amin'Andriamanitra dia manomboka manala tsikelikely ireo zavatra rehetra tsy araka ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Manomboka manaisitra ireo zavatra rehetra manakatsakana an'Andriamanitra tsy hiasa. Rehefa mamotsitra ianao dia tsy afaka niditra tsehatra Andriamanitra, tsy afaka ny anao ninina Andriamanitra, fa le fijoronao iny no andrasan'Andriamanitra hahatonga azy hanaisitra ireo tantara tsy mpahavokarana rehetra. Amen. Ka androany misaotra ny tompo. Androany indray zany zao eto Jeriko misy tantara tsy mpahavokarana rehetrarehetra hatramin'izay fa androany faranan'Andriamanitra. Amen. Sofa tonga teto ianao androany. Amen. Tsy zao manao le izy fa Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra manafaka atsika. Satria zao rehefa tonga fahalalana ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia zay mihitsy le hoe le fahalalana lasa manafaka anao tsy ho andevy ninninina. Amen. Dia rehefa fantatrao ny fahamarinana dia ianao no mitsangana amin'izay Andriamanitra hoe ianao ny teny an'izao hoe lasa fahamarinana eo amin'ny fiainanao le izy. Dia zao ny zavatra nitranga vita ny Elisa namarana ny tantara tsy mpahavokarana rehetra tao Jeriko. Ary ianao mahalala manara-baovao fa mbola misy hatramin'ny androany zany tanànan'ny Jeriko zany. Mbola ao izy hatramin'ny androany. Fa tsy le tantarany tamin'ny taloha le tsy nahavokatra intsony, fa efa tantara vaovao no atombok'Andriamanitra. Aleloia. Tsara Jesosy. Niala avy teo zareo lahasy ny verina nakany Jordana. Non, ny verina nakany Betela. Fa inona ny zavatra nitranga? Tonga tao Betela nivoaka amin'izay ty toetra le mpanompon'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Vao niditra teo amin'ny tanànan'ny Betela ozy izy Elisa dia zao nisy groupina ankizy niaraka avy any teo amin'ny 7 teo nisany. Dia niorakoraka eran'ny tanàna mekarary le sola, mekarary le sola. Azonareo ve le izy misy sansany anankiroa le fanakorana.
tamin'ny côté anankiray dia hitanareo ilay Andriamanitra sary-piaro amin'ny olo-boafidiny satria olona mitondra ny fanosorany Elisa dia ninona ny teneniny teo aloha dia namaly satria izao nisy lesona ratsy ny raisiny Elisa avy tamin'ny Eli teo ny tena fon'le problème le toetra mora toana zao le izy naninona rizy nandeha voalohany teo Betela nakorainy zanaka ny mpaminany tsy ny raharaha iny fa ozy manginonareo fa niverina fandroana izy akizy kely lalao ery nanakora azy dia teo izy dia tezitra dia ozy izy hoe tonga dia nanozina n'le akizy dia ozy izy ten'Andriamanitra inona ny tranga nisy bera anakirozy izy nivoaka avy any an'ala dia nanafika an'ireo akizy 700 ireo voninahitra an'Andriamanitra rehefa nikarokaroka kely dia izao zavatra nitranga orsa le izy aloha le bera ary zavatra nitranga tsy hoe maty ripaka ireo akizy 700 ireo fa zany hoe nataken'le orsa zany le akizy dia naratra ohatr' zany fa tsisy maty naray ary dia inona ny zavatra nitranga le mpaminany nijoro dia voanorakorany ny akizy azonareo hoe zany hitanao amin'izay le problème manatoetra le tian'Andriamanitra hanamboarana antsika raha Elisa zany raha ny filaza azy dia atao tsy matady demokrasia satria manino zaza kely milalao kota be ry mety hoe atao ohatra ny olona mitondra banderole zany ohatra zany dia tonga dia tezitra dia nanosona dia zay le zavatra nitranga fa hitanareo misaotra an'Andriamanitra tsy ny freinen'le toetrana izy fa ny mirakla nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainam-panompo ny taorianany io mbola be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra fa ny problème dia zao izy nandray lesona ratsy izy tamin'ny Eli satria inona nataony Eli talohany io dia zao zavatra nitranga rehefa tonga nandeha nandositra Eli dia zao tamin'ny fotoana anankiray dia tonga avy any Jezebel naniraka hoe tena ndana miaramila 500 lahy dia lasa le 500 lahy nandeha hisambotra azy dia ozy izy Eli hoe raha mpanompon'Andriamanitra marina aoka izy afo ilatsaka avy any an-danitra andevona an'ireo 500 lahy reo tonga dia maty 500 lahy dia ohatran'ny nety le izy dia inona indray no natao manaraka nisy 500 fanindroany indray tonga dia mbola naveriny any le izy tonga fanotelony ny fona le miaramila hoe tena lomba ho zava-dehibe aminao ny ainay zay izy vao tsy nandatsakafo dia hitany Elisa le izy hoe azo atao zany ny manozona azonao azo atao zany ny mamono olona miaraka amina onction dia nandramany le izy fa mivoninahitra an'Andriamanitra tsisy maty le zaza dia zany ny tena hoe tena hitanareo amin'izay le izy lay toetrantsika zany satria zao ny problème rehefa nandeha le mpanompon'Andriamanitra zany mahita hoe tena be onction be dia nandramany le izy dia naveriny le nataony Eli voninahitra ho an'i Jesosy saika naverin'ny apôstôly le izy fa teo Jesosy rehefa tonga tao Samaria Jesosy niaraka tamin'ny apôstôly dia nilaviny olona hoe dana mandefa tsy mahazo miditra ato dia ozy izy le apôstôly roa lahy hoe tianao ve hiantso hafa avy any an-danitra zay andevona ny tanàna ny Samaria tahaka ny nataony Eli dia ozy izy Jesosy any ana famindram-pony sitrako alleloia nomeny Jesosy ny lesony fa nabe onction tahaka ninona azy ianao zany maninona rehefa manana toetra feno famindram-po dia tsy tia manozon'olona tsy tianao ny mahita ny malheur ho tonga ao amin'ny fiainan'ny hafa fa ny fifalianao tahian'Andriamanitra ny olona iny alleloia zay amin'izay ny toetra amboarin'Andriamanitra tonga antsika ho lasa lavitra miaraka aminy alleloia programan'Andriamanitra zany tsika reto zao tian'Andriamanitra olona tena ampiasaina tena lasa lavitra miaraka aminy mihitsy ho fitahiana olona maro be fa androany zasenao mijery hoe inona mety mbola ohatran'izany toetra zany problème zany zao Elisy olona mora tezitra dia vao norakoran'ny ankizy tery dia tsy nahazaka fa tonga dia nanozona dia hitanao raha toetra ny Jesosy zao le izy dia ndry mampalahelo izy Jesosy andao ny jerentsika nomeny Jesosy ozy ihany lesona
inona nilay soina nomeny Jesosy tao anatin'ilay izy nahitsiny aloha hoe tsy mety le nataony Elia dia tsy mety koa le nataony Elisa. Ataontsika hijery hoe inona ny toetra andrasan'Andriamanitra amintsika. Hébreu 12:7. Hébreu 12:3. Amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohatra niady tamin'ny ota hatramin'ny falatsalin-dra, ary adininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza atao zavatra kely foana ny famaizana ataon'i Jehovah. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hevery tsara i Jesosy ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy. Dia hitanao amin'izay ilay izy rehefa mametraka tanjona anankiray ianao eo aloha, misaina hoe fanahin'olona ho vonjena, misaina mandrakizay, dia ninninona zavatra mety matafitohana tonga eo alohanao dia tsy mahakasika anao ilay izy. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana rehefa tonga amin'ny fotoan-tsarotra ohatr'izay hevery Jesosy. Alleloia. Jesosy jerena voalohany. Dia ozy izy hoe hevery tsara anie Jesosy fa izy ara ozy izy naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Tenenina eo akaikinao, tsy mahazo reraka ianao e, tsy mahazo ketraka ianao. Alleloia. Amin'ny fotoana rehefa tonga ny fotoana sarotra tahaka izay zany dia inona ny ataonao? Miverena, misaina sy mihevitra dia mpanjiny Jesosy fa izy ara niaritra hatramin'ny fahafatesana mba hatonga sy hatonga anao voavonjy. Romanina 12:20. Ny andininy 14. Romanina 12:14. Amin'ny anaran'i Jesosy misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina. Ny lozika zany dia zao, raha olona testamenta vaovao zany Elisa dia tadidiny ny tenin'Andriamanitra io, tokony saotra le ankizy izy, merci ry zalahy. Azonareo misaotra anareo fa zezika manosika mbola mokatra bebe kokoa zany ataonareo zany. Mora nereto mitenen'izany andrano fa ivoaka eto zasy ianao zao testeny izay teny izay. Tsy manakivy anareo fa za manokana ozy za Jesosy aboariko foko aloha dia neto ary talohany nandiniako aty tenin'Andriamanitra ity dia manamboatra foko fa ninninona fanakorana sy farabirabiana rehetra any dia hijery anao hipanjina anao aloha dia tsy hahatonga ho kivy amin'izay zavatra rehetra ho ataon'ny olona. Misaora hoy ny tenin'Andriamanitra izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina. Alleluia. Nahitsy ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany hoe tsy nety le nanozina nataony Elisa sy Elia fa tokony saotra izy tao anatin'izany rehetra izany. Alleluia. Korintena voalohany 4:12. Korintena voalohany 4:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sasatra miasa amin'ny tananay izay, raha tevatevaina izay dia misaotra, raha enjehana dia miaritra, raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora, atao toy ny faditra izao tontolo izao izahay, dia faikan'ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Amen. Hitanareo, nomeny Paul le exemple tsara ana toetra tokony ananantsika. Dia ozy izy Paul hoe saina izao raha vao tabatabaina tenenina mafy dia maneno mamaly moramora. Alleluia. Reto olona reto zany voaka eto izay vao tabataba rehetra dia mamaly moramora. Amen. Hitanao amin'izay ilay izy fa any amin'le amboaran'Andriamanitra le toetra, satria izao frein io toetra io tsika raha vao
tsy voamboatra le toetra. De jereo nahavariana mihitsy fa io Paoly apôstôly io a tena exemple anankiray ana toetra. Amen. Satria maninona tamin'ny zavatra rehetra ny ainany, ny sedrainy, ny lalovany, dia reny rehetrarehetra reny namola vola azy ara-toetra, tena moka le sary tsara dia Jesosy. Dia ozy izy rehefa voaka le sary tsara hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia ohatr'izany hitanareo, hitan'ny Paoly tao amin'ny Jesosy le toetra hoe rehefa tevatevaina dia inona no nataony? Tevatevaina izay dia misaotra, raha enjehana dia miaritra. Ndao hiaritra e. Amen. Ninona fanenjehana, ninona torabato dia miaritra ianao. Dia ozy izy raha tenenina mafy, mamaly teny moramora. Aleloia. Tain'Andriamanitra. Ndao hianatra an'izany tsika manomboka androany iray. Ndraindray nareo tsy mba miremarika izany misy fotoana misy zavatra izay rehefa tenenin'ny olona tsy zakanao dia te hitrotra be, te hiteny mafy mihitsy ianao. Dia nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tenena mamaly moramora. Amen. Izany zasy ianao manomboka androany. Miaina tokoa ao anatin'izany toetra tena andrasan'Andriamanitra amintsika izany. Misaotra Jesosy tsika ny amin'ny afatra tamin'ny teny androany. Misy ho pratikena betsaka izay. Amen. Ny amo izay mahazatra rehefa mizara zavatra amin'olona dia manome devoir. Dia miteny amin'ny olona dia izao ohatra ny io izany izao a. Dia amin'ny herin'ny androany tsika miverina eto a. Dia samy mitatitra nareo hoe izao ny épreuve lalovako. Dia izao ny fomba ny atrehako azy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra tamin'ny zavatra nitranga. Dia tena miaina ny olona dia rehefa izy miverina dia tena ny zavatra tena faran'le tena tsy zaka iny fa vitako ny nangina tao anatin'le izy. Amen. Izay ny andrasan'Andriamanitra satria izao matoka hiteny amin'izany a ny kristianina amin'izao reto a very any amin'ny pratika. Very any amin'ny pratika ny kristianina amin'izao. Fa lasa sarisary ny ivelany fotsiny dia mahafinaritra fotsiny jerena hoe mivavaka. Fa aiza le izy any amin'ny fampiarana amin'izay ny taraiky daholo ny kristianina rehetra. Ary izay ny amola volan'Andriamanitra antsika eto amin'ity toerana ity, izay mahatonga le hoe kristianina tena authentique le ilain'Andriamanitra. Satria maninona? Amboarina ianao dia omena ny teny a, dia iainanao le teny dia pratikenao isan'andro. Isan'andro dia rehefa pratikenao le izy dia maninona amin'izay? Vadika vokatra eo amin'ny fiainanao. Fa le izy matetika mamaika dia izao mandray le teny dia tonga dia faly fotsiny hitranga le vokatra. Kanefa misy zavatra eo ampovoan'io andrasan'Andriamanitra. Dia iny le zavatra eo ampovoany iny ianao no mitrandraka azy. Iny tsy vita amin'ny miracle iny. Fa iny tena zasy ianao mila miaina an'le izy. Dia izay côté pratique izay tsy maintsy iainantsika. Dia mba zaraiko aminareo a, rehefa tonga eto dia aza le faly rehefa mody hoe nahafinaritra le révélation tao a. Fa tonga dia manao réflexion ianao miala eto dia misaina hoe inona avy izany ny point tokony raisiko, dia inona avy ny mesure tokony raisiko eto manomboka eto, inona ny zavatra tokony pratikeko manomboka androany. Dia jerenareo fa ohatra meko ohatra rainareo dia nahafinaritra ny olona le izy tany izao vokatra mifanasivy dia nalaiko le izy dia nataoko amin'ny taratasy kely anankiray a dia naimprimeko dia zaraiko ny olona. Dia anankisivy ireo a ao anatin'ny zorontsika miaina an'ireo. Dia ray aloha dia rapitso a dia iainanao ny anankiray, dia raha afakapitso a iainanao ndray ny ray. Dia mandrapatapitra ny 9 zoro. Dia rehefa miverina le olona avy any dia ozy izy teo amin'le hoe fitiavana mafy indrindra. Hitanao? Namafy le izy tsy maintsy iainana n'ilay hoe manam-pitiavana amin'ny zavatra rehetra. Fa rehefa niaraka tamin'ny fanamasina vita ny aina n'le izy. Halleloja. Dia ohatr'izay le hoe pratika iainantsika isan'andro. Dia izay mahatonga hiteny raha ohatra reto, izay mahatonga ny ozy izy mpanompon'Andriamanitra indray andro izay. Raha vitanao ny maka to
antsaka sy andavany miaina reo tenin'Andriamanitra zaraiko aminao reo dia aza atao Andriamanitra tsony ny Andriamanitra raha tsy hamaly anao izy. Hitanao ilay izy zao toetra ao amin'ny teniny izany Andriamanitra dia izay teneniny dia ihany dia akatoavy. Dia le izy tsy angatahanao tsony ny vokatra rehefa avy eo fa mitranga ho azy. Amen. Aleluia. Tain'Andriamanitra ianao. Manasanao hitsangana re. Andao hivavaka tsika satria zava-panahy le resaka dia tsy maintsy ao amin'ny fanahy koa tsika miditra ao amin'ny fanahy no afaka hiainana le izy. Tsy vitatsika amin'ny herin'ny tenantsika miainana izany fa tsy maintsy miaraka amin'ny fanampian'ny fanamasina. Vavaka tsika dia androany mankatao amin'ny Jesosy androany. Vavaka ataontsika hoe Jesosy atanjao amin'ity andro androany ity. Atanjao aho mba olona miova toetra, mahazaka fanenjehana, fanaratsiana, tsy manozona, olona miaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hoe tao amin'Andriamanitra izay vavaka izay androany. Misaotra mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny androany hanamboaranao sy hamola volanao anay, hanitsinao anay. Fa haiko misy zavatra indrindray tena tsy takatry ny sainay, mety ohatrany hoe tsy nieritreretinay fa misy toetra mivoaka tampoka eo aminay amin'ny fotoana anankiray. Fa androany ianao mananatra anay dia manitsy ny dianay mba hahatonga anay tena le olona andrasanao sy tena ilainao. Ndreto izay vonina hanitsy ny lalana Andriamanitra. Mifona tamin'ny fotoana rehetra. Indraindray ny izay nisy fotoana tsy nahazakanay an'izany. Rehefa tenenin'ny olona izay dia mbola te hitroatra koa hamaly. Nefa ianao aza miteny hoe ianareo angina fa zany miady ho anareo. Mbola te hisisika izay hiady ny adinay. Jesosy androany amboary izay. Le toe-po tsy mahazaka tenenina, le toe-po tsy mahazaka fanenjehana, le toe-po tsy mahazaka izay mety fanaratsiana. Amboary androany Andriamanitra ny toetranay mba tena ho toetranao. Ilay ny nanginana araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ianao le tahaka ny zanak'ondry, nangina mona teo anoloan'ny mpanety azy. Izany toetra izany no tianao mba hitafianay, mba tena hahatonga anay olona tena manaiky, manana fahalemem-panahy, mangina amin'ny fotoana tokony hanginana. Ndreto izay amboary androany. Ninona mbola fakapakana toetra, mbola mety mamingana, mamatotra anay ao androany. Androany Jesosy ampio izay hivoaka ao anatin'izany. Ary ampio izay fanamasina hatsiaro sy hafantatra koa izany. Ho voninahitry ny anaranao. Misaotra ray, mankasitraka manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka tsika amin'ity fotoana ity. Ozy izy Elisa hoe fantatro izany fa manginina reo. Ao amin'ny tontolo ara-panahintsika isanao androany, andao hibaiko ao amin'ny tontolo ara-panahy, hampangina reo tabataba rehetra mifraine anao tsy ho afaka dia lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Asandrato mivavaka ao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay amin'ity fotoana ity. Hoentina eo anatrehanao ny momba anay androany. Jesosy betsaka ny sakany, betsaka reo tena hoe fandrika fitapitaka zanatsipika alefa ny devoly manakana anay tsy handeha lavitra eo amin'ny fanarahana anao. Androany ray amin'ny anaran'i Jesosy tena mijoro izay amin'ity andro androany ity, mampangina reo tabataba rehetra, mampangina reo rehetra mpanakory, mampangina reo fanahy rehetra mahatonga anay ho ketraka ho kivy eo amin'ny fiarahana aminao. Fa mijoro vaovao androany. Ary androany amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, ninona izay fanahy rehetra mbola miazokazony ka mbola mahatonga anay tsy ho lasa lavitra eo amin'ny fiarahana aminao. Mankasitraka ray memboninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoana ity. Fanamasonao mangataka aminao koa izay androany. Ampio ny tsirairay. Ampio ny tsirairay amin'ny fijoroana. Ampio ny tsirairay amin'ny fanatanterahana sy fiainana n'izany teny izany. Mba hahatonga anay tena afaka hamoaka le vokatra tena andrasanao ara-potoana eo amin'ny fiainanay. Mba tsy ho diso fanantenana ianao Jesosy amin'ny fotoana hijoroanay sy amin'ny fotoana hiandrasanao vokatra aminay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Dera sy laza tolotra eo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Day teka mafitsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia sady mandray mpanompon'Andriamanitra tsika. Alléluia.
fa tsika natateraka ny fanatitra manasa anao hipetraka azatonona ny fotoanantsika ny zoma zao a eto manomboka amin'ny efatra eto a ny sabotsy a ny trampokon'olona lakely a manomboka amin'ny 7 maraina. Alleluia. Tsy maninona zay tenenin'ny olona fa zay tenenin'Andriamanitra ny raisy foana. Amen. Zay teny renao eny an-dalana dia anova ny fijoroanao amin'Andriamanitra. Tsy soratra sendra hitanao eny an-dalana eny dia lasa iny ny anorenanao ny fijoroanao. Alleluia. Fa zay nambaran'Andriamanitra anao tao amin'ny mangingina nao ka fototra hijoronao isan'andro isan'andro. Aza mijery ankoatran'i Jesosy. Aza mijery hazo hafa ankoatran'ny hazo fijaliana. Tsy le hazo kely ery ny jerenao. Jesosy Kristy ny jerenao. Amen. Le mitondra fanafahana. Mahafinaritra anie dia zao hoe isaky ny mibanjina ny azo fijaliana dia mahatsiaro ny lalana ny aretan'i Jesosy. Dia mahatsiaro hoe ohatran'izay ny aretan'izay mihitsy ny tokony ianarako miatrika. Satria raha vitan'i Jesosy dia avelan'i Jesosy hiaso amintsika koa ny fanahy masina mba ahafahantsika miatrika tahaka ny atrehan'ny situation anankiray. Amen. Dia tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra sady hivavaka marina zao fotoana zao. Ianao manokana fa nandray teny ianao. Alleluia. Ary zay rehetra teny voarainao dia hoeto eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray. Alleluia. Eto Jesosy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Amen. Ary niza tena miona amin'Andriamanitra marina dia manomboka eo ny tena fiovan'ny fiainany. Minofa androany miova ny fiainanao. Alleluia. Satria miona amin'Andriamanitra tsy tazany lavitra ianao fa tonga dia fihininy. Ao amin'ilay tsy fahatanterantsika mihitsy dia izy tena miomana be amihana antsika tsirairay avy hoe ry zanako andao amin'izay hatsangako ianao ho amin'ny tsara indrindra voninahitran'Andriamanitra. Vavakintsika ary. Ray tsara indrindra masina sady mandrakizay misaotra anao izay tompo ny amin'ny teny izay nampitondrainao mpanomponao ny amin'ny fampianarana anay tokony andehananay araka ny sitraponao mandrakariva. Betsaka ny zavatra tsy maintsy lalovana fa tsy ny feo eny an-dalan'Andriamanitra ny tokony hampiembotra. Betsaka ny zavatra mitranga fa tsy ny zavatra hitan'ny maso na renesin'ny sofinay akory Andriamanitra no tokony hampiova amin'ny fonay Andriamanitra. Ainao no manamboatra ny fonay tsy hametraka importance ny zavatra tenenin'ny olona fa hijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva. Avelanao ininao tena iseho reny Andriamanitra mba hahafahanay mampianatra ny fonay hoe sofinay tokony makany aminao fa tsy makany amin'ny zavatra hafa. Jesosy eo tsy nirahanao akory izay hitodika makany amin'ny olona izay mety miteny zavatra hafa aminay. Tsy ny hevitray sy ny toetranay taloha ny entinay miatrika an'izany Andriamanitra. Fa ianao ny laza fa raha misy manenjika na misy fahavalo dia sujet anay ireny. Sujet de prière mandehandeha ho anay ireny Andriamanitra. Ahafahanay mianatra ny fahononana tena, ny faharetana, ny famelan-keloka, ny famindram-po. Jesosy eo. Tsy misy olona mahay mamindra fo raha tsy natsiaro tena hoe na mindrana fo izy. Ny fotoana rehetra izay mbola atrehan'Andriamanitra dia amin'ny anaranao Jesosy tario amin'ny fahendrenao ny tsiraray avy. Aoka tsisy fisaina ny nofo hiasa eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Aoka ny fitarianao amin'ny fanahinao masina no marina aminay tsiraray avy. Ka amin'ny hetsika rehetra izay atao izay hitondranao anay Andriamanitra dia ho hita fa Kristy ny velona ao anatin'ny tsiraray avy. Aoka nahaka anao izay Jesosy tsy hanahaka olona akory izahay fa hanahaka anao hatreny tapon-doka hatreny am-paladia hatrany amin'ny fanahinay ny fonay miafina indrindrany dia aoka ho hita fa Kristy no velona ao anatin'ny tsiraray avy Andriamanitra. Hatramin'ny teny miafina, hatramin'ny teny miharihary dia aoka momba ny Kristy daholo. Izay rehetra tsy hankasitranao Andriamanitra dia aoka tsy ho ankasitranay sady tsy irona makany amin'izany ny fonay sy ny masonay sy ny sofinay Andriamanitra. Jesosy eo ampianary izay Andriamanitra hitondra tena tahaka anao Kristy. Alleluia. Marina, mahitsy amin'ny fotoana rehetra. Ninona zavatra mitranga tsy mijery olona, tsy mijery tavan'olona fa mijery ny tenin'Andriamanitra. Tsy hananahena masony amin'ny fijoron'Andriamanitra fa rehefa mijoro miaraka aminao dia mijoro hatramin'ny voalohany, mijoro hatramin'ny farany. Amin'ny anaranao Jesosy eo amin'ny toerana izay tsy misy anao dia aoka tsy hisy anay Andriamanitra. Eo amin'ny toerana izay misy anao eo anao ka hisy anay tsiraray avy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy aoka tanteraka aminay izany ray sy ny tsodrano. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonako hitanao anay Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anay Jehovah ka hamindra fo aminao. Ary anandratra ny tavany aminao anay Jehovah ka hanome anao ny fiadanany. Mandehana miaraka ny faherezana sy ny fahafenon'ny fanahy masina fa ninona zavatra atrehantsika dia andresindray ny fanahy masina anatin'ny fonao ka olona tsy misy vesatra ianao
fa olona afaka zaka ny tenin'Andriamanitra soetin'ny fany masina amin'ny fotoana rehetra mireheta amin'ilay afo tena izy amin'ny anaran'i Jesosy ary eo ka tena anambara ny voninahitr'Andriamanitra hatramin'ny hetsika kely indrindra ny fiainantsika tsirairay avy ho voninahitr'Andriamanitra ray zanaka ary ny fany masina. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo